rehefa hita ny fantegana androso niasa fanamalema sy fagnamboarana Jerusalema dia ino raha nataon'ireo teo aloha mpitondra magnatsatso magnakivy mandrao mampitaro karaha zegny raha mahazo anao zao io monsieur le président fa tsy lahakivy anemia nagnary Jerusalema anasa tokony nataony taolo araiky lasa 5 volana dia vita noho izay monsieur le président ilaigna ihany koa ny finoana raha nasa ho izy madame le ministre zay ary anao moa isan'olo ninka dia magnametoky anao monsieur le président fa afaranao ny vahoaka malagasy maranisa amin'ny asa jiaby zay ataonao ary agnatin'izay zay solombavam-bahoaka sy ny parlementaire rehetrarehetra nitsakitsahany ny zo ny fanoherana sy ny député ary very hasina tanteraka ny ity androm-panjakana ty am'izao fanapahan-kevitra zay tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorena tsy mifanaraka amin'ny règlement intérieur zareo na nivelany ihany alaitsika tahaka ohatra ny any Frantsa misy ministre sy prime ministre tonga foana eo amin'ny antemera-pirenena vao misy zavatra ilana valiny ilana mangarahara mila anaovana débat dia atsona foana ny prime ministre ministre tsisy mitsitsy mahafantatra ihany koa ny resaka momban'ny tsy fisin'ny fahalemana sy ny fanaovana politika io fanaovana politika io tadidiko tsara mihitsy namonjy le tao lapa fanatanjahantena zay niaraka tamin'ny tompoko lahy Erzora Zafimaleo le etika politika ny fametrahana an'izay mihitsy ny hoe inona zay rafitra izay le fanaovanao politika mihitsy zany ny tokony hojerena hoe jere tsara ny eny any ampitan-dranomasina riny rehefa manao politika le mpitondra fanjakana tsy le hoe le anazy rery any no entiny ao anatin'ilay izy fa mijery izy amin'ilay hoe ireto le ao anatin'ilay le tsy mitovy hevitra fa azo raisina ny anazy de tanterahana izy tsy miteny mihitsy ny hoe mpanohatra de reto ny anazy no tsinjaraina hoe andeotsika iresaka rangaha de zay tapaka ao anatin'ilay izy raisin'ilay mpitondra satria mivelatra izy ao anatin'le resaka momana demokrasia mivelatra izy ao anatin'le asa fanaovana politika sy le jereo nge mipandraraha ny ivelany sady manao an'le fandrarana izy manao politika tsy misy totoyana neto amitsika raha vao ohatra ka mpandraraha malagasy ka manao politika tsy mitovy hevitra mpitondra de tady tsara zay riny zay teneniko zay de miomana zay mahatonga le mpandraraha eto amitsika lasa tsy miditra etsony fa aloha mihitsy mikaro dalana de mijanona menoenana ivelany fa mbola tsy feno fa le eto matsiny tsy haiko manana le ampipodisy toerana tsy mahay mametraka le fanaovana politika mazava hoe inona zay fanaovana politika zay teto amitsika le fanaovana politika ve aza mieritreritra mihitsy nareo hoe lay tsy mitovy hevitra aminareo de mpanohatra aza manana an'izany fa raiso avokoa raha ohatra ka misy tsokevitra tsara ao eno aloha izy fa aza tonga de miteny nareo hoe tsy mahazo midiny eny nareo tsy mahazo mivory atsy nareo raha vao tsy mahazo alalina avy any préfet nareo de tsy mahazo manao an'izao aza manao an'izay aloha fa enoy aloha izy hoe inona ny zavatra tao raha miteny izy hoe ampitano filaminana andeo tsika ikomy sambory mazavany izy zany raha manivaiva izy sy tsy manao tsinitsinina ny mpitondra eo sy mandranitra adipoko sambory izy satria malagasy raha ihany fa zarazarainy foko samy manany azy de izay rehetrarehetra zay nge le ilaina anareo zay nge le hoe mpitandro ny fila tsika rery zao manasa tena mpitandro ny filaminana tena arabaky tena mihitsy ny hoe mpitandro n'lay filaminana mitandro nareo am'le filaminana am'izay miopefy le fanaovana politika zany tianao resana anatina hevitrano izy manao ny ady hevitra de iantsy fe izy amin'ny préfet raha ohatra ve zany misy mpivady eo de zanany anankitelo efa tonga taona avokoa reo de mba manala azy kely ao izy miresaka miady hevitra na resaka politika zavatra misy eto Madagasikara izy de etsona ve rina amin'ny préfet aloha meko anao fitenena narina manatitra ny fiarabana ho antsika rehetra anatokatrano any amin'izao fotoana izao amin'ity fiandohan'ny herinandro ity dia manatitra ny fiarabana ihany koa maro jona arak'izay loha hevitra zay moa amin'ity androany ity ny hoe fanaovana politika marina tokoa le lazaina ity hoe rehefa tsy mitovy firehana politika dia
hiaran'ny atsondraitsy ny rahamatahora ho ny fomba fiten'ireo mpanao politika raha faritana kely nefa hoe ny fanaovana politika zany a de hoe fikatsahana fampandrosoana ho an'ny firenena tokony zay zany tena hoe tanjona raha vao miresaka hoe fanaovana politika de tetikady na hoe paikady hoentina mampandroso ny firenena eto amintsika nefa ny fanaovana politika de lasa mefara amina kilalo maloto satria rehefa tsy mitovy hevitra na ihany ko hoe manimba tsembana ny mpitondra de hitadavana fomba rehetrarehetra andetena ho fomba filaza azy zay de raikitra ny ady maro samihafa eo ihany ko raha miresaka fanaovana politika tsika amin'ny resaka hoe fidinana an-dalambe ny antsika re eto Madagasikara raha vao miteny fotsiny hoe anao hetsika na anao hevitra an-dalambe de fa ho an-tsain'ny mpitondra ny hoe anonga-panjakana nefa fanio-kevitra ny resaka tokony isy fanadihadina sy fandalinana tsara aloha zany avahana tsara le izy hoe fanio-kevitra an-dalambe sy ny hoe afa mihitsy ny fanonganam-panjakana raha fanonganam-panjakana de tokony afa ny fepetra amin'izay raha resaka fanio-kevitra an-dalambe tokony avela lalaka satria zay ma hoe tany demokratika ny Madagasikara fa anjara mpitandro ny filaminana kosa no mametraka ny arofanina am'le hoe mety fioaram-pefy na hoe fanararotana mety ho fanombana fananam-bahoaka raha vao miresaka fanaovana politika ihany koa tsika de mbeo an-tsaina ny hoe fampandrosoana ho an'ny ara-toekarena ihany koa zany hoe raha miresaka ao anatin'ny fanaovana politika zany de tafiditra ao anatin'ny mpandrara hoe ny mpandrara ve manimba amin'ny fanaovana politika sa fanohitra ray amin'ny fampandrosoana raha mijery amin'ny any ivelany zao tsika ny Etazonia de mandray anjara lehibe amin'ny fampandrosoana zany hoe mpandrara zany raisina oton'ny hoe mpiara-miasa mihitsy eto amintsika nefa raha vao tsy mitovy loko politika araka ny fanambara teo de aletika na hoe mety hoe mefara amin'ny fanagadrana mihitsy efa tranganisy teto amintsika zany rehefa tsy mitovy le mpandrara hoe miaraka amin'ny fitondrana de mefara amin'ny fanagadrana anaka rehefa misy zany ny atao hoe tetika asa-panjakana de tafiditra ao anatin'izay le tsenam-baro-panjakana tafiditra ao anatin'izay ny kitranao-trano lasa izay hoe mpandrara na mpiara-miasa amin'ny fitondrana ihany no mahazo an'izay tsenam-baro-panjakana zay fa ny mpandrara zay hoe tsy mitovy loko politika tsy hoe mpanohitra fa raha vao tsy mitovy loko politika inona moa le tsy mitovy loko politika raha vao tsy mitovy hevitra aminy fotsiny de efa tsy mahazo n'izay anjara zay nefa le izy tokony maha hoe tsenam-baro-panjakana zay tokony isy ny fifaninanana hoe iza ny tena mahafeno fepetra mba atonga n'le asa izotra tsara sy ho vita manaraka amin'ny feno tatakina de zay no anisany hoe tena manimba am'le fanaovana politika eto amintsika ka tokony isy zany le hoe lalatsaina vaovao na hoe fandrindrana amin'ny fanaovana politika fa ny fanaovana politika de tsy tokony ho ratsy mihitsy raha mipetraka ny lalatsaina sy ny fomba fiasa fa matetika matsy anjakan'le hoe politika maloto de lasa ohatrany hoe raha vao miresaka mpanao politika de ratsy foana nefa amin'izany politika zany de tena hoe lalana iray irisoana amin'ny fampandrosoana marina de marina izay tsokevitra izay satria zay mihitsy ny tsy maintsy misy hoe rehefa io rehefa miray hevitra eritreretintsika raha mpivady any miray hevitra lany hatramin'ny mikotrika io de io zany le firaisana le hevitra mihitsy ny hoe ity hevitra ity aza mijery aloha am'lay tsika mantsy ny eto Madagasikara tena izay mahavoan'le izy mijery tsika le hoe vao miteny ohatra hoe marjona de tonga de mijery tonga de tsy miteny an'le anara marjona izy fa le loko politika mijery eny hoe inona moa eny reny ane ohatra niaraka tamintsika ihany fa ohatra ny tena reny ane tsy miaraka amintsika mihitsy fa reny ane zao e izay io zavatra misy io fa raha mijery le tsokevitra voakan'le olona izy be de be ny izay tsokevitra tsika rina raha ny fikonan-toa raha oharina am'izao tontolo zao tsika voalohany fa tsy misy fanatanterahana io tena io zany le inona moa le fiteny le teny vazaha fangaro teny ka vorivory pour rien ivireny tsy aktsianina de efa miteny zay ary eny zavatra hafa presta tena ianao raha ny zavatra atao zany rehefa manao jereo tsara ny za tena nahita mihitsiny
raha firenena nalehako mandeha tao anatin'la firenena anankiray a afaka 5 taona tateo arina ny voatra be le firenena satria ny anatiny mifampiresaka izy an'le vahoaka hoe inona ny tena lara-pahamehana de mikaroko izy hoe ity zany ny tena lara-pahamehana eritrerentsika fa teto Madagasikara naka tena manampaizana mihitsy ny zareo avatsy etsakaiky kely etsy Nosy Maurice etsy hoe tena ahoana ara ny tena mampandroso be an'ity Madagasikara ty sady tena mivelona tam'izany a teto amitsika ny nangalany zareo lesona fa izao izy efa izy tsika ndray zao ny lasa tsika raha hoe ampindrana volany Komoro ohatra mampimetsy tena ny anazy zany le fahafambaraka ao anatin'ilay izy a navela na tsika mpanao gazety raha zao tsy nalala iny resaka mombana volamena tao Nosy Maurice tratra iny fa navoaka ny ariary tamin'ny fivorian'ny komisiona taty amin'ny faritry Ramasimbe Indiana afa-baraka ny reny tsisy nalala an'izany izary nito io tsy ohatran'ny parasy io iny ianao de lasa nandeha avion de tonga tena mba nitaingina avion koa raha le parasy tonga ty anana avoakan'ny olona pahabe maso am'izay hoe ity nge le volamena anareo raha za zao ny teo am'le toerana tena nyteny mihitsy ny tena soa ihany fa filoham-pirenena no miteny an'le izy de zay ny zavatra iverenantsika le resaka mombana politika le politika eto amitsika mihitsy rehefa nijerena ny manontany ny taona zay aloha no nanaovako farany 324 nanontany a hoe mpanao politika eto amitsika moa zany zao tena ny tompona andraikitra misahana ny fahazahonana azy reny de niteny izy hoe 3 ahoana tsara zany ve mpanao rehefa jerenao nefa andrina nandeha zao fifidianana filoham-pirenena 3 satria zay mihitsy manko nanaovako le fanadiadiana ny 324 teo tsika nanao fifidianana jereo reny fa samy nanana netoko politika an'ireny a raha ohatra isaitsika ny kandida 12 tamin'le taty an-daniny de ny ampian'izy roa 13 le tamin'ny 324 13 zany reny zany ny atoko politika teo aloha raha ny hita maso aloha zany hita maso mivantana de aiza zany le atoko misy eto amitsika zay koa nge rina ny tena malasa saina maneritreritra amin'izy tsika zao raha ohatra tsika sirina miaraka amin'ny hoe rina président zany vice président Andrianarivo afatra no secrétaire général ny mpitambola Ramanatsoa Gabriel reo zao ny Ramanatsoa Gabriel ndray Ramanatsoa Ianto reo zany zao tsika anao anatin'le atoko politika de mananga antsika de rehefa miroboroby mahazo olona 5 tapitra isitsika de rehefa malaza be io de jereo tsara tsy maintsy hiala aloha marojona aleo koa ranga zay mba hitarika de miala koa Andrianarivo efatra de miala koa ihany zay ny le mavoa jereo daholo reo fa nisy ny andohany daholo reo olona rehetrarehetra ohatran'ny fiangonana anio tsisy afa-tsy ny katolika any voalohany indrindra teto de lasa mihitatra le izy de nihitatra ny nisy an'le hoe Calvin ny tao de jereo am'izao za tsy teny mihitsy ny ohatran'ny anatsina maniry ny anana ho fomba fa maniry ohatry ny anana de ohatr'izay le izy lasa be deaibe le izy fa tokony asiana fepetra zany raha izy koa ohatra lefa niresahako teo Paul Kagame rehefa tonga teo am'le toerana mialatsiny Andriamatofilo ajaina rehefa tonga teo am'le toerana izy de jereo 9 fiangonana iteneniko tonga de nakatony aloha aleo izy aloha miverina mianatra nareo ny resaka momba ny teolojiana rehefa mafia zay nareo de certifié na mena diplôma de miverina nareo raha ohatra ka ao anatin'le izy rehefa tsy tao anatin'le izy de mifoana tsy nisy eritreretintsika fa raha 9 ao anatin'ny fiangonana ray ataontsika arivo fotsiny oa efa 4 zany firety zany firy tapitrisa ny tiako resana hoe rehefa hainao mametraka ny olona amio mifampiresaka mivantana inona ntsokevitra ataonareo aty amin'ny resaka za tsy eto amitsika tena rehefa tena jerena tsy hisy mpanohatra eto fa tsy fitovikevitra misy ao anatin'le resahako hoe tsy fitovikevitra io eritreretin'ny fantsakana foana hoe eritreretin'ny mpitondra foana hoe mpanohatra ireo de izay zavatra zay rehefa mametraka izy hoe adoranga iza zao mba filoha tena mbe ny ady hevitra hoe natsona daholo mpanao politika de nikondo teo ohatrany tsy tsaroko tao anatin'ny asa fanaovana gazety 30 taona mahery zay reny le tam'le fanonganam-panjakana tam'izany reny le tany Maputo tamin'ny 2009 le Maputo fa ny tiako resana hoe amin'izao le ny anangy zao ny tiako anana an'le izy rehefa nitondra an'lay teteza mihitatra teto tsika teto ambonin'ny tany teteza mihitatra lava indrindra
ny foy indrindra teto ingano orbery lalalatsiraholona sady izy ny tonga de sanampiakatra le folo izy ne nampiakatra ny folo isanjaty voalohany e ny aza vita fampitsarana ny tiako resana de tsotra nametraka mazava rehefa hoe mikondo eo de zay hevitra tapaka eo hoe aza mieritreritra nareo hoe reo olona zay tinendrinareo reo de anaraka anareo raha nisy olona tena hoe fifidianana filoha-pirenena ny teto tam'izany fotoana izany hoe amin'ny taona telo amby folo sy roa arivo de apetraka fa tena le olona nanaraka anazy ane napetrapetrany fa raha tena jerena ny atotanisan'le olona iny izy misora tena atao voatangotrany hoe tsy haiko izy ihany fa raha jerena ny atotanisan'iny olona iny raha tena mifidy azo mazava le olon'ireo lany any izy fa matoa le olona nisy ao anatin'ilay lasa teny enkeny ty anatin'lay to hoe ty anatin'le mpikambanao aminy ka rehefa mijery izy ale loko politika de mandatsabato an'ity olona ity mahafantatra izy ao rina hoe ity olona ity ao anatin'lay fikambananay fotsiny fa ity olona ity mamme anay le vary am gony le izy koa ny atao mavesatra be am gony nefa tena jerena le izy 5 kilao jerena zay nge de fa miangatra riny zaraina teto Antananarivo 10 kilao sy fokotany nanomboana anazy de avy eo ny enam-piteorana trafianatitra io natao 5 kilao de no zaraina ny tany Tomasina 10 kilao hitana zay zao de fa miangatra be tsy Antananarivo rery ihany no vahoaka malagasy ary tsy Antananarivo rery ihany Madagasikara fa rehefa mamme anareo de omeo avokoa hatram'izay nisy iny ty Madagasikara ity sy nitondranareo teo zay efa mihoatra 10 taona zao mbola misy tsy misitraka an'izany fanosonosika eo nareo de famenomeno eo nareo de fiariary eo nareo mbola misy tsy mahazo zany mandraky tiny an'io na de itsika koa nge matetika ohatra n'Andriamanitra io de ataon'le mpitondra mihitsy rehefa mangataka an'Andriamanitra mba ame vady zaza Andriamanitra de rehefa aveo ame zaza tena ontsona le zany ny fanerin'olona fa ny atsika herinaratra ny tapaka zay Andriamato président mila jiro normal be nareo raha meny an'iny jiro iny diso fangataka rehefa mangataka de vaoranga io fa 30 volana oktobra taona 2024 ianao tsy nivoaka fa tao ambomanamboly ianao no teny hoe tsy voaka eto raha tsy misy vaolana ty ao nisy kay tsy nisy adiny fa minitra vitsy de tsy nahita vaolana de nialy izy jereo tsara ny talia général zay mipetraka teo zay ministra teo rehefa tsy mahita vaolana dinona misy voadakambavafo voatsipaka fa jereo ty le tsika raha moety ny fiteny raha tsy mifakazo mbola kana mpandika teny lay talia général inona raha zavatra andeha eo rina tsy misy zavatra mandika ko mbola mila atsony izy aloha de tsy mifakazo ny resaka tsy maintsy mila mpandika teny izany zavatra rehetrarehetra zany fa io koa na de anatin'le fandikana teny ara aloha za zao tena mijery an'ny balle basket Africa League mijery an'ny coupe de Angleterre jereo tsara izy rehefa maresy fa miteny am'lay fitenylay olona fa lay mpanao gazety mandika azy de jereo tsika teto nanao 3 contre 3 nangalatra fitenyle teny vahiny de diso avokoa tsy mamenatra re olona miteny an'le fitenitsika jereo daholo rehetrarehetra reo miteny amin'ny fiteniny izy de le mpanao gazety mandika anazy am'le fiteny azahoany rehetra anazy na teny anglisy io na teny frantsay ny atsika lasa enatra eto iverenana re resaka politika satria de io zao marary amin'ny firenena ao amin'ny ankehitriny ty politika ity de misy olona ane zao hatram'izao za tsy te tonga de fantatritsika vao miteny aho hoe tsy anao politika tsony raha tsy vitako ny lalam-pirenena fa 30 de efa miteny azay hoe mbola tsy manao politika ve zany ianao iza zany zao le filohan'le atoko politika anareo am'izao fotoana izao satria anao tsy anao politika tsony satria efa mazava be nge zany efa miverenana mpasomy zany mpasohana zany ny domy de nalahatra de samy makany de izy tsy anao politika tsony iza zany filohan'le atoko politika anareo resahaka io fa tsy le mpitondra satria zay de efa karazana famitahana ho an'le vahoaka raha ohatra ka mandeha raha ny zavatra anankiray nge natao hoe anao an'ity trano
zay eny navoan'ny amiraly tamin'ny fotoanandrony hoe 35 000 zomara taditinareo zay moa efa tao anatin'ny asa fanaovan-gazety tamin'ireny fa tsy tanteraka rehefa apetraka rehefa manao an'le izy zay isorana manokana amin'ny perpedro tena zareo katolika ranga tena manao kosany za koa matsapa rehefa nanao izy de jereo tsarany anafoana tsy kelikely ny pirenireny eny an-dalambe zay de anorona finanana ho azy ireo de jereo no nataony tena tahin'Andriamanitra izy ary izy tena mivavaka tsika tena mivavaka miambahamba kaiko matoa zao sy zavatra misiko de nanao izy de nitarila izy de nitariny de niena le izy teto niena lay pirenireny sy le mpangataka eny an-dalambe fi izao miverina ny antony de tsotra le olona le nanakarena tamin'izany fotoana zany nidina nahantra sahirana de le olona le teo eo amin'ny fiainany lasa fahadiranovana tanteraka de reny izy reny eritrereto misy olona be de be iny tena zay ry maro jaona tamin'izany nampiasa fiara 3 zao anankiray samy miasa eritrerentsika amin'izany le fiariny a noho ny le akamehana le ataon'le mpitondra noho ny le hoe le mpandrarara vao tsy miditra ao anatin'ilay atoko politikany de tsy tafavoaka eritrerentsika zao tany Tomasina zao teo nisy fiara firy am'zato teo mpitehanareo tao afaka nahodina le reny navadika ho vola be de be eny olona afaka niteny tao hoe zay raha mbola afaka mividy en'ireny fa teneny mividy fa ny anareo le ampipodistoerana aloanareo mpitehana zay le hoe alo loto zay akavana mampalahelo le zavatra misy a izany hoe le fanaovana politika eto amintsika mandeha any tsy tokony ho izy Andrianarivo afatra